Alatsinainy fa enina amby roapolo ny volana aogositra taona 2024 manolotra ny araba tokolasy tokovavy ary tonga soandray tao anatin'ny fandarana zoiteny amin'ity alina ity any vahintsika ary izay iresadresaka ny raha-pirenena ny tontolo politika amin'izao alina izao dia Andriamatoa mpandrindra nasionaly eo anivon'ny cellule de crise diovy Madagasikara Guy Maxime Maralaiseno vahiniko fanindroany ianao zay teto amin'ity fandarana ity miarabanao tompoko ary misaotra betsaka hatrany manaiky sain'ny fandarana zoiteny. Miaraba Irianja, miaraba ihany koa ny mpanaraka ny fandarana zoiteny dia faly ihany koa ny amin'ny tafa indray amin'izao alina izao anatin'ity fandarana ity. Eny ary ny fanontaniana voalohany aloha tiako apetraka ary tena manitikitika aloha amin'izao alina izao moa zany ianao mpandrindra nasionaly nilay hoe cellule de crise diovy Madagasikara eo indrindra ny tiako anontaniana hoe mbola mitombina ve ny zavatra ataonareo anatin'izay hoe cellule de crise diovy Madagasikara io satria ohatrany hoe efa firenena efa milamina tsisy crise zany tsony eto nefa mbola apetrakareo foana tazominareo foana le hoe cellule de crise diovy Madagasikara inona no mbola hitazomanareo an'io hatramin'izao na dia hoe efa tany amin'ny contexte na fifidianana raha taloha zany tamin'ny fifidianana filoham-pirenena no niaingany zany cellule de crise diovy Madagasikara zany. Cellule de crise diovy Madagasikara misy tantara Irianja ho antsika mpanaraka amin'ny fandarana ihany koa niainga tamin'ny fivondronana ny toko politika 1700 tao anatin'ny renetsika fotsireny raha tsaivina zany dia ny hoe ny fanoerana ny nirosotsika tamin'ilay fifidianana natao amboletra iny ilay fifidianana resana ifoana hoe misy corruption électorale, misy fraude électorale, misy fanitsakitsahana ny lampanoenana miverimberina fantatritsika hoe adievitra efa noentsika amin'ny rahalahy teto ny karatra 20 centimetatra nanan'Andriamatoa Rajoelina dia tany zany ny lalan-kevitra nijorony cellule de crise tao aoriana ny fifidianana izay natao tamin'ny 21 volana novambra tamin'ny taon-dasy iny dia nanao tombanezaka ny antoko maromaro dia nahitany amin'ny hoe tsy tratra ny tanjo tao anatin'ilay fanoerana ny tsy fanarahan-dalàna zany dia nanangana an'ity cellule de crise ty efa niantsoroanay meloa zany fa tsy maintsy isy crise eto Madagasikara misy crise politika ary misy crise économique zao iainantsika izao no manam-porofo an'izany satria fantatritsika loatra hoe raha ny fiainan'ny olom-pirenena amin'ny ankapobeny eto Madagasikara zany dia tena ao anaty fahasahiranana tanteraka amin'izao tsika miteny zao no ninona noho izay crise politika miverimberina misy eto amin'ny firenentsika izay tsy nandray anjara tamin'ny fifidianana no solombavam-baoaka koa zay ny antony dia manaraka n'ilay lojika zay ataoko hoe ilay éthique sy vision politique nananana tany am-piandohana zany ny amin'ny hoe tsy mandray anjara ao anatin'izao fifidianana zao tsika no reto teboka ireto ny HCC ny lisy-pifidianana zay le voalazako teo zay hoe efa voaomana melosady ny osoka makasika n'ilay fifidianana dia mitazona an'izay lojika zay zany izay antoko politika mivondrona ao anatin'ilay cellule de crise Irianja dikan'izay zany dia ny zava-misy iainantsika amin'izao fotoana izao dia manam-porofo fa tsy diso mihitsy ilay analyse na ilay fijoroana raha politika nataonay zany nandritra n'izay valivolana izay sady ary tsy mbola miala amin'izay zay raha tsy mivany crise politika eto Madagasikara dia rariny loatra zany raha mbola mitazona sy manohy ny dingana efa nirosoanay izahay ao anatiny zany cellule de crise zany ary rehefa mijeritsika eo amin'ny lafiny politika amin'ny lafiny économique eo amin'ny lafiny sosialy dia tsy miova mihitsy zany ny famakinay ny toetra raha politika eto Madagasikara sy ny zava-misy fa tena mitombona amin'izay famakafakana sy fijoroana raha politika nirosoanay izay dia io tsika mitsoko tsika amin'ny fifandraisantsika amin'izao tontolo izao mitsikotsika amin'ny fampandehanana raha anatiny mitsikotsika amin'ny fitantanana ankapobeny ny fiainam-pirenena mihitsy
am'izao tsika miteny zao za ko manokana sy ny mpikambana ao anatin'ny cellule de crise dia efa mametraka foana hatrany am-piandohanany amin'ny hoe io le gouvernance politique io na ny fitantanana ara-politika ihany no afaka mama ny olana ara-économika sy ny olana ara-sosialy zany herianja dia ataoko fa zany fomba fanaon'ny politika zany tsy miova naiza misy atsika manerana n'izao tontolo zao rehefa mandringa ny fitantanana ara-politika zay ataony reto mpitondra misy amin'izao fotoana zao reto aminay aloha zany raha zay cellule de crise dia averiko ombenombeny fa tsy mireconnaître mihitsy an'izao fitondrana misy ankehitriny zao no zany antony rehetra zany amboletra io fantatritsika fa tamin'ny alalana hold up électoral no mahatonga ny rajoely leo amin'io fanjakana misy azy amin'izao fotoana zao io dia tsy miala amin'izany zay tsy misy zavatra azo ovainy zany fa rehefa tsy miverina zany tsika ao anatin'ny ara-dalàna ary zay mahatonga anay le mitaky ny iverenantsika amin'ny tanytandalàna zay zany tsy mijorojoro foana na miorona fahatany na miraitsokombakomba amin'iza fa mazava hoe mila miverina amin'ny tanytandalàna Madagasikara dia zay no mampisy ny crise amin'izao tsika miteny zao. Nareo miteny hoe misy crise eto Madagasikara fa raha manaraka ny vaovao iraisam-pirenena aloha tsika zay miresaka ny Madagasikara tsy dia misy miresaka n'izay hoe firenena misy crise zany mihitsy Madagasikara. Zava-misy angedy zao hoe mahatonga ny olona miresaka ny amin'ny hoe tsy misy crise eto Madagasikara dia toa manaiky ny olom-pirenena malagasy zany amin'izao fitantanana tsy mahomby eto Madagasikara zao dia ho anay mpanao politika zany no misarika ny sainy ny olom-pirenena malagasy ny amin'ny hoe raha ohatra ka mpitondra mamaly ny etaetam-bahoaka na mpitondra tena mijery marina ny fiainan'ny olom-pirenena maro anisa dia tsy tokony zao ny fiainantsika 5 taona hitondrana dia mbola ao anatina fahantrana laly loatra zao Madagasikara ny fahantrana nge dia efa ao anaty crise dia efa crise politique nge dikan'izany ny tsy fahaiza-mitantana dia crise politique ny dikan'izany donc ho an'ny mpiara-pimbonantoka Madagasikara dia amin'ny alalana résolution no hitenenany an'izany fa izy nge tsy miteny mivantana aminao hoe misy crise politique Madagasikara fa matoy izy zany amina résolution avoakany tsy miteny izy mahakasika ny fifidianana sy lombavam-boaka maneho hevitra izy mahakasika ny fifidianana filohan'ny republique ny amin'ny hoe asivy dialogue ao Madagasikara zany diplomatiquement dia ahitanao hoe misy crise ao Madagasikara fa ny olona ve moa iteny maso melohan'ny tompony ve izy ianao tompony aka tsy ho sarotiny dia mazava loatra fa ny fiainam-pirenen'ny olona mandeha foana fa ianao no mijanona eo amin'ilay situation misy ianao ary miemotra renao rehefa jerenao ny lafiny économique miemotra ianao rehefa jerenao ny lafiny sosialy miemotra ianao rehefa jerenao ny lafiny fampandrosoana miemotra Madagasikara dia izay le ao anaty crise dia zay no mahatonga anay tsy diso zany fa tena miaina ao anaty crise politique Madagasikara amin'izao tsika miteny zao. Nambaranao teo hoe 7 ny tany am-boalohany ny antoko zany miray ina moa zany na hoe miray loha ao anatin'izay le hoe diovy Madagasikara zay tsy mireconnaître ny fitondram-panjakana araka teneninao teo tsy nandray anjara ihany koa tamin'ny fifidianana solombavambahoaka tao aorianan'iny zany satria aminareo zany aloha dia hoe le tokontany-pifidianana aloha maloto feno tsy fanaran-dalàna araka ny nambaranareo teo ny ayampetraka andriamatoa Guy Maxime Ralaiseheno dia ny hoe raha toko politika 17 zany no samy tsy andray anjara avokoa ao anatin'ny fifidianana ho avy eto amin'ny firenena dia tsy misy afa-tsy ny zay nandray farany teo zany hoe ny avy amin'ny firaisan-kina sy ny ina moa ty le miaraka amin'ny Andry Rajoelina sy ny collectif any malagasy zany reo ihany zany no andray anjara amin'le fifidianana ahoana ny mahatany démocratique anefa ny Madagasikara ao anatin'izay reo ihany koa nefa mety hoe ankoatran'ny fitondram-panjakana mety misy manana olana amin'le caution zay tena natao lafo dia lafo ary misy moa ny tena antidémocratique mihitsy ny zavatra misy eto Madagasikara. Nanova inona raha moa zany le nandraisan'ny firaisan-kina anjara sy nandraisan'ny collectif anjara na nandraisan'ny vondrona tsy miankina anjara tao anatin'ilay fifidianana solombavambahoaka tsy manova ninina tsy nanova mihitsy alay fraude na ilay corruption électorale
tsy nanova ny ataontsika hoe ny situation politique en général teto Madagasikara fa vao maherana nanamafiorona an'ilay fanjakana mitanila zay ny zavatra misy aminay aloha zany mitanila le fanjakana satria raha miresaka demokrasia zany ianao a dia any am-pendroany ianao zany a de efa mba nieritreritra nandinika ny amin'ny hoe ahoana marina no mahakasika an'ilay HCC zay nge lay recommandation natao tany am-pendroany lay antsoantso nataony ny mpanao politika na ny antoko politika de hoe jereo manokana ny tsara ny fifidianana faharoa de hoe jereo no mahakasika an'le fifidianana fahatelo de hoe ahoana ity fanitsakitsahana lalam-panorenana verimberina ity aminay a tsy nampiova ninina mihitsy ny nandraisan'iza anjara na iza tao anatin'ny fifidianana solomavamoaka satria minorité ny fanoerana raha ohatra ka rivotra politika zay tena miaina ao anatin'ny tany demokratika zany a tena nova zavatra be dia be zany fifidianana resantsika zany fa noho izy zay ny ankilany manomana azy ny ankilany no manao ny fomba rehetrarehetra andreseny ao anatina fifidianana dia mazava loatra fa tsy manana toerana amin'izany ny fanoerana zay mieritreritra fa mandeha mahitsy sy amin'ny marina zay zany a lay toetra raha ka ahoana ny andraisana anjara amina fifidianana zay efa fantatra fa tsy anana an'ilay feo an'ny olom-pirenena tena mijoro ho amin'ny fahamarinana ianao tsy possible zany tsy efa tsara 20 no azo ny firaisakina 20 ao anatin'ny 13 tsy manana maro anisy zany firy no azo ny tsy miankina fa avy eo ny tsy miankina avy hatrany dia nanolo tena anohana n'ilay fanjakana zany rehetra zany zany a lay tontolo politika amin'izao tsika iainantsika izao ny amin'ny hoe tsy mandeha amin'ny laoniny satria misy fahefana mampiasa vola misy fahefana mampiasa ny miaramila misy fahefana manao ny daniny kibony amin'izany lafi ny demokrasia zany aminay tsy misy demokrasia eto Madagasikara tsy misy demokrasia zany eto Madagasikara erianja fa zay tiany mpitondra atao zany le mpitondra nefa mpitondra tsy mahomby mpitondra tsy manao tamberina ndraikitra mpitondra tsy miasa ho an'ilay vahoaka malagasy tsy miasa ho an'ny olom-pirenena ho amin'ny filany dia amiko zany a tsy mandray anjara ao anatina fantatra fa manome tombony ary iny ny voalazako foana hatramin'izay rianjany amin'ny hoe lasa manamasina fitondrana gaboraraka manamasina fitondrana manao ny daniny kibony manamasina fitondrana manao jadona ny fanoerana dia aminay zany a tsy zany ny politika amin'ny politika raha ifaninana amin'ny politika dia atao mazava tsara ny fitsipika ifanarana atao mazava ny tsara ny lalao a dia ny hevitra ny vina ny programa ny fandresen-dahatra dia ny vokatra mibo ao anatin'ny 5 taona dia ny fandraisana anjara mifidy ange rehefa tena vavahana ny lesoka tsy misy afa-tsy 5 isan-jato latsaka zany azy 5 isan-jato ny fandraisana anjara tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka inona zany no ambarana ireo olom-pirenena tsy miteny manginireo majorité silencieuse dikan'izany zany zany aminay zay ny tsy andraisanay anjara mihitsy raha mbola io fanjakana io manomana fifidianana tsy mandray anjara ao anatin'izany zay satria misosoka meloa misy fomba resaka caution ianao 20 millions d'ariary ny caution ho an'ny solombavam-bahoaka fara am'teo iny izany malagasy mba manana eritreritra fitiavan-tanindrazana sy vina sy programa no afaka anana fahefana amina 20 tapitrisa ho caution fotsiny amiko a zavatra tsy mitombo zany fa efa sanction meloha ny fotoana zany a faniliana ny rehetra tsy andray anjara zany a dia amiko tsy zany ange le andraikitry ny mpitondra ny andraikitry ny mpitondra raha toa ka manome an'izany demokrasia zany ho an'ny rehetra sy iainany rehetra izy a dia izy mihitsy aloha no modely voalohany ka raha mpitondra manana karatra 20 centimetatra mahavaza azy izy andray matoratsoely zany amin'ny fomba hoana no anomezany vana malagasy andray anjara ho amin'ny fampandrosoana eto amin'ity tanitsika ity zany ianao moa ny tena teo hoe tsy nanova nininona ny nandraisan'ireo ataontsika hoe vovonana anankiroa avy amin'ny fanoerana moa zany a anjara tamin'ilay fifidianana solombavam-bahoaka na tiana na sy tiana aoka ho tsaroana fa rehefa tsy nahomby ny tolona atao anatin'ny hetsika fotsy a dia
ny tany ndray zany ny lalatsaina ho an'ny mpanao politika efa mifanoerana hoe andao andray anjara fifidianana somavambahoaka ary atao zay azahoana ny maro anisa mba isy ny fifandanjakery eto amin'ny firenena zany hoe eny anivony antenimera amin'ny pirenena lizy moa rehefa nandeha ny fifidianana dia reny nalaza reny hoe alatra sy ny sisa sy tavavoaka zany hoe zany hoe nandray anjara ho fanoizana ny tolona zay zany ny tena ny voiziny avy amin'ny fanoerana atao anatin'izay ary teboka ny toviny zay na ho an'ny firaisan-kina na ho an'ny kolektifa ny malagasy hoe toizatsika eny amin'ny antenimera pirenena indray ny tolona zao zany le izy hitatsika hoe zay zany le fandehany ahoana indray ary zany ny anoizana anazy ahoana indray ary zany no anoizanareo an'le fitakiana maro samihafa sa hoe tsy anaiky fotsiny nareo dia miandry 5 taona manaraka tsika dia any ambadiky ny 5 taona indray zany tsika vo satria tsy tavavoaka tsolo le tolona ataonareo hoe diovy cellule ry zao zay ny manolotra tolotra le fanitsakitsana lalampanondrenana miverimberina dikan'izay aminay taratasy lay lalam-panondrenana ny repoblika faefatra dia tsika zany manome tolotra ny cellule de crise tiovy madagasikara ny amin'ny hoe tsy misy afa tsy mivovona ny olom-pirenena sommet des citoyens no afahantsika mamahany zao fototrolana zao satria tsisy manana tombony eny ny tombony ho an'ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana zao dia manamafy ny volany aposiny manamafy ny firaisan'ny tsikombakomba manamafy ny détournement de bien public ataony sy ny sisa zay fotsiny tombony avany ny mpitondra fanjakana fa raha ho any ny fanoerana mieritreritra hampandroso amin'ny madagasikara na hitondra anjara brika ialantsika eo anatin'izao fototrolana zao ny fahantrana dia tsy misy afa-tsy ny fandraisan'ny olom-pirenena anjara fiainana zay zany mialatsiny zay zany ny toejava misy dikan'izany haniko dia io sommet des citoyens io no vahaolana dialogue politique zany zay ihany eriantsa tsy misy akoatran'izay fa ny fandanantsika amin'izao zava-misy toejava-misy zao ny fisisian'ny fanjakana dia hitondra olana ary ekonomika koa ny fanoerana maro samihafa no debiako fotoana mikohaka kelananao tsy manilona mivantana raha teo moa ny fandaharana dia tafiditra anatin'ny fandaharana daholo zany ny fanontany tiako apetraka Andriamatoky Maxime hoe efa betsaka izay hoe dialogue nangatahany avy amin'ny fanoerana izay fa hatramin'izao aloha dia tsy namala ny fangatahanareo mihitsy ny fitondram-panjakana zany tsy namaly mihitsy hoe andao no dinika anao tsy dinika santatra fe na daholo le filazana azy ireny hoe dialogue be dia be isan-karazany eo anao zao miteny hoe fionan'ny olom-pirenena sy ny sisa ny sokajiny ny fitondrana ny fanoerana zay milaza indreny no dialogue sy sisa ireny dia hoe na mizara seza na nareo mihitsy ao moa zany hoe ohatrany hoe ny fanoerana zany lasa ohatrany hoe sakana ho an'ny fampandrosoana zay zany ny tenena ny mpitondra fanjakana hoe ny fanoerana dia tsy mahalalafa-tsy fanakorontanana dia tsy tia fampandrosoana dia any zany le izy fanjakana tsy mirarahana zany tsy fanarahan-dalàna teneninareo lazainareo fa hoe misy eto amin'ny firenena zany tsy mirarahana zany fifidianana tsy madio zany izy manara-dalàna izy ary madio daholo zavatra atao tsisy kanina dia inona ary manara-dalàna ve izy rianja dia raha miteny izy hoe mandroso Madagasikara dia ao anatin'ny 5 taona dia miditra amin'ny 2e mandat izy dia manao révision à la baisse ny loi des finances rectificatif firenena mandroso ve dia manao révision à la baisse zany hoe teti-bolana ampiasainao tamin'ny 5 taona lasa dia ahenanao 2.20 isan-jato amin'ny 5 taona manaraka fanjakana mandroso ve zany tsy fanjakana manana problème ve zany fanjakana manana olana zany hoe ity ny teti-bolanao tamin'ny 5 taona lasa dia ahenanao 2.20 isan-jato réaliste vetsika manoloana an'izany raha zany fanjakana sahirana zany fanjakana tsy manana vahaolana zany fanjakana manena ny teti-bolana zany ho amin'ny 5 taona manaraka zay fotsiny azy dia efa hatsapahanao hoe misy problème ny mpitondra amin'izao fotoana izao zay fotsiny ho any akoatra ny
promesse présidentielle ataon'Andriamantoa Rajoelina zay tsy vita ny tao anatiny 5 taona lasa akoatra ny amboletra ataony hoe tsy maintsy mbola hitsay kristian tsaroanao tsara angamba antsika amin'nalany resaka teto amin'ity plateau ty hoe iovy io tsy miovy io tsy miova amin'ny lojika io satria fanjakana tsy manana eritreritra hitondra développement zany io fa fanjakana miomkonina amin'izay tombotsoany tenany sy manodidina azy dikan'izay zany raha ny zava-misy avy amin'ny fanoerana ny amin'ny hoe mitondra proposition amina dialogue politique dia tsy izay rerika no miresaka an'izany la communauté internationale exige hoe tsy maintsy miroso amina dialogue politique nareo ny mpiara-piombonantoka Madagasikara sadek ny mpamatsy vola na ny FMI na ny banque mondiale misy an'izany exigence zany daholo hoe misy problème Madagasikara amina resaka gouvernance politique amina resaka mauvaise gouvernance dia lasa lesona ratsy ho an'ny firenekafy Madagasikara farany ingesika farany amin'ny firenena rehetratsika ny amin'ny fahantrany dikan'izany zany tsy mandeha ny fiainany firenena mitsoka tanteraka ny lafiny politique économique sociale ka inona no ahafahana mamany olona na fifandonana zay le crise politique resanay na dialogue dia proposition zany tsy misy afa-tsy ny dialogue ny dialogue tompoko dia tsy voatery mandeha makany amin'ny hoe ity ny toerana sy ny sezan-dranony fa ny dialogue dia mandeha makany amin'ny foto-kevitra aloha ny amin'ny hoe lalam-panorenana inona ny tena saza antsika malagasy fa lalam-panorenana zay noentina teto dia lalam-panorenana noentin'ny rivotra politika noentin'ny rivotry mpitondra lalam-panorenana république faefatra noentin'Andriamantoa Rajoelina fony izy filohan'ny tetezamita amin'ny 14 ny lalam-panorenana république fahatelona sy mpantsina noentin'Andriamantoa Marikaravalonana ny lalam-panorenana république faharoa noentin'Andriamantoa Didier Ratsiraka fa tsika ve fa mba nisy vanim-potoana ny fampiresantsika ny amin'ny manomboka izao dia ity ny lalam-panorenana sahaza amin'ny malagasy naizanaiza faritra misy azy amiko vanim-potoana fahamahanana zany fototrolana zany zao mba tsy hiverenantsika amina crise politique cyclique miverimberina dia zay no antsonay zany mahatsapa an'izany olana ara-politique zany ny antsonay cellule de crise dia ny hoe tsy misy afa-tsy ny vovona ny olom-pirenena sommet des citoyens fa ity mpitondra fanjakana misy amin'izao fotoana izao ty dia mandeha misisika mandeha makany amin'ny lalana efa nizorany teo aloha nizorany teo aloha dia fifandonana ara-politique fifandonana mitondra antsika amina crise politique rehefa avy eo crise économique amin'ny lalina rehefa avy eo ary mampiembotra amin'ny Madagasikara any anatina fahantrana herianja dia zay zany no mahatonga antsika mitondra solution fa olana angeny oentinay hoe raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia mbola misy indray ve ao any exil ao ariana ny Andry Rajoelina mbola misy ve ao any exil ao ariana ny tsay kristian mbola misy ve exil ao arianany zay mieritreritra azy amin'io amboletra ataony io za minoa maromarona ianao raha ny analyse politique ataoko dia zao raha mbola misisika amin'izao toe-java-misy zao mpitondra fanjakana amin'ny tanila dia mandeha makany amin'izany io mandeha makany amin'ny fifandonana ara-politika io satria maniny ny vahoaka malagasy ny olo-pirenena zafady fa tsy dediko loatra amin'ny resaka vahoaka ny olo-pirenena malagasy amin'izao tsika miteny zao dia tsy misy tsy miaina ao anaty fahasairanana lalina tsy miasa ny tanora rehefa tsy miasa ny tanora tsy misy hoanina ny vahoaka malagasy rehefa tsy misy hoanina ny vahoaka malagasy tsy mamokatra ny tantsaha maro anisa eto Madagasikara rehefa tsy mamokatra ny tantsaha mazava loatra fa midangana ny vidim-piainana rehefa midangana ny vidim-piainana tsy maintsy manafatra ny fanjakana malagasy ary rehefa tsy maintsy manafatra ny fanjakana malagasy tsy maintsy mitombo ny lanjan'ny vola malagasy hitantsika io zany zao fa raha ny prévision dia hitotongana ny vola malagasy le mitotongana dia miakatra zay zany hoe ny ray euro dia efa hovidinao 20 na hovidinao 7 afaka rona telo taona na efa taona satria manino tsy mamokatra amin'ny malagasy ka fanjakana tsy mampamokatra malagasy fe mieritreretantsika hoe fanjakana mahomby amiko mifanohatra amin'izany mifanjakana mieritreritra ny olo-pirenena hamokatra sy asa zay ny famahana ny fototr'olona fahantrany
na izanaiza firenena dia zay fa ny antsika tsy zay fanjakana manafatra no mieritreritra hitondra vahaolana mpivakotra daolo zany malagasy rehetrarehetra afaka folo taona dia amin'ny fomba hoana no afahantsika mahazo toky fa hiarina ny firenena malagasy tsy mitombo zany tsy maintsy mamokatra tsy maintsy miasa ary tsy maintsy manondrana zay vao afaka mifaninana amin'ny hafa heriny aminy ka ny antsika indray mifanohatra amin'izany ny manafatra dia ny manosika ny vahoaka malagasy ny olo-pirenena tsirairay avy hivarotra zay ve zany no ataontsika hoe politika mpampandrosoana dia zay ve PGE hoentitsika eny amin'ny gouvernement eny amin'ny assemblée nationale na hoentitsika eny amin'ny sénat amiko tsy zany tsy zany dia zay le fototr'olana hoe tsy maintsy mirosontsika amin'ny adinika politika manan'izany tsy manana vahaolana ntsony Andriamantoa Rajoelina sy manodidina azy analana amin'ity firenena teo anaty fahantrana zay tompoko ny zava-misy dikan'izay a dia mila mitady alternative tsika dia aminay cellule de crise io ny alternative afahantsika miala ao anatin'izao fototr'olana ny fitantanana zao satria io fitantanana ara-politika tsy mahomby io a io ny blocage io ny olana dia io zany tsy maintsy vahana dia vahana amin'ny alalana dinika politika io dia avoakantsika eo ny aminay inona ny fomba ivoahantsika amoahantsika lalam-panorenana tena mety amin'ny malagasy ahoana ny fomba ametrahantsika rafitra anomanana fifidianana sy tsara fifidianana mandeha mitodika makany amin'ny tombontsoan'ny olo-pirenena maro anisy amiko a zay rianja ny vahaolana dia zay mahatonga any miteny zany hoe aha sahiran-tsaina fotsiny ianareo zay mitonona anareo fanoerana andray anjara amina fifidianana zay fafantatra fa mandresy ny mpitondra manamafy orona ny fanjakana amin'ny tanila isika dia zay tsy hoe kamo andray anjara amina fifidianana tena vonona mandray anjara amin'ny fifidianana rehefa nandray anjara tamin'ny fifidianana fa raha izany kosa no hita miantsoroka meloha dia aminay a tsy vahaolana zany iverenantsika eo zay resaka fifidianana zay rehefa aveo fa atao inona moa Andriamatoa Guy Maxime rahalay CE no dinika politika kanefa ny gouvernement azy tia efa nitsangana ihany a na dia hoe efa nandrasana teo amin'ny 70 andro teo ara ny fitsanganany reto moa zany moa hoe ny fanendrena moa zany andreto ministra vaovao zay mpikambana eo anivon'ny gouvernement aloha milaza hoe tsy manana vahaolana ny fitondram-panjakana anefa dia nandritra ny fanendrenandreo ministra ireo dia tao anatin'le hoe lettre du président moa zany afatra n'le filoha zay nomena andreo le ministra ireo dia tena ndrarakopana tsara mihitsy ny vahaolana maro samihafa ary voalazan'ny filoham-pirenena fa efa misy vola maro samihafa anaovana lalana ohatra hitondrana ny resaka fambolena ohatra anaovana transformation agricole efa misy ny vola anaovana amin'ny alalan'le resaka misy hoe riplus ay PDB zany ny tansain'lay filoham-pirenena teny avoloha tao anatin'izay hoe misy ny vahaolana ka tsy aleo ve hiasa le gouvernementa izay tarihan'Andriamatoa prime ministre Tsay Christian fa tsy miditra amin'izay hoe dinika politika atao inona moa zany fa tsy aleo ve hiasa le gouvernement izy raha teo nge fitondrana voafidy nga moa zany vaovao e tsy vaovao amin'ny discours politique ataon'Andriamatoa Rajoelina zany 2017 efa vonona amin'ny vola ozy 2017 efa vonona ny famatsiana herinaratra hatramin'ny 650 mégawatt 2017 manondra antsika efa tsy manafatra vary 2017 efa vonona ny mpiaro-pimbonatoka Madagasikara amin'ny lalana 2017 zany resako zany mbola voho candidat izy efa vonona avokoa ao anatiny tsy vita tao anatiny 10 taona vitaiko ao anatin'ity mandat 10 taona ity inona moa zany mahasamy hafa n'izany amin'izao ambarana Andriamatoa Rajoelina en 2024 zao fito taona théorie tsy misy mahasamy hafa azy mihitsy dikan'izany démagogie politique zany natao hoe démagogie politique mba tsy tenenako azy amin'ny teny malagasy mahitsy ny amin'ny hoe laingalainga politique zany toetra raha zany mpitondra atsika dia ninona nefa ny résultat dia le niteneniko teo raha firenena mahay mitanta ny Madagasikara ka hoentina olona mahay mitanta Madagasikara dia lojika fe zany hoe enitaona théoriana ahena 1.7 ny fitantanana arabola
an'ilay firenena 11 000 milliards zany dia lasa miaina 4 000 milliards ny teti-bola mpanjakana. Subvention ny fanjakana omeny ny jirama 1500 milliards d'agara. Tsy voazao ange io e fa raha zay nanaraka tsara ny analyse politika nataoko nandritry ny taona maro dia efa tamin'ny 5 taona lasa no nitenenako hoe misy ubiran'izao ange ny fanjakana malagasy amin'io problème ny jirama io e ka rehefa tsy sa manao réforme mpitondra fanjakana satria mieritreritra satria zay indramiko kely ny teniny ombalabe maso mpanjaka andrenam-pomerina ny amin'io lazo mivoaka mbarina mba tsy ho diso amin'izay antenainy izy dia mba tsy ho diso amin'izay antenainy mivoaka malagasy ny olo-pirenena malagasy dia teneno amin'ny marina fa aza fitana izy fitanao nge izy ny amin'ny efa vonone efa milamina ngetrarehetra fa ao anatin'ny 5 taona dia mandroso Madagasikara ngamo misy mahasamy hafa an'izay lay nyteneniny amin'ny lettre du président farany teo amiko tena forme zany zatra n'izany Andriamatorajoelina resaka forme ny andresen'ny lahatra ny olona fa manao izy resaka loko no andresen'ny lahatra amin'ny olona amin'ny fotodrafitrasa ataony isaky ny fa manao izy diso zany ny atao hoe miasa ny atao hoe mieritreritra ny voaka malagasy dia io fiainany andavanandro io ny atsapanao fa mahazaka mividy ny hoaniny isan'andro izy fa ny hoaniny androany tompoko efa nitrosainy tamin'ny herinandro lasa zany tompoko ny fiainanavoaka zany ny fiainan'ny olo-pirenena malagasy amin'izao tsika miteny zao dia amiko démagogie politique zany ary zany ny fomba mahazatra ny mpitondra amin'izao fotoana izao ny zavatra hafa miresany zavatra hafa no ataony dia fitapitaka ara-politika zany ary zay fitapitaka ara-politika zay dia mahazatra n'Andriamatorajoelina mahazatra n'Andriamatory tsay Christian manome programme izy programme général de l'État nefa izy manena ny teti-bolam-panjakana raiky amin'ny polisa lojika be zany alay voatsaina e ianao trano ampiditra mpianatrytsika dia ozy izy tsika hoe nareo raka izy mahazo kitapo roa avy nareo raka izy mahazo kiraro roa avy nareo raka izy mahazo ny cahier anareo rassempage ny iny tsisy teo ny prévision omeny mahazo roa avy nareo amin'ny cahier anareo nefa rehefa aveo rehefa andeha hividy fitaovana eny dia ozy izy neny tsy possible fa ny kitapo ray aloha le tamin'ny heritaona ihany no ampiasainao zay nge nidika an'izany zany nidika an'izany les 100 pages 50 pages les 100 pages 50 pages aloha ny premier trimestre dia 50 pages mbola eritreretina amin'ny deuxième trimestre zany ny tompoko nidika an'izany dia zay ve no atao hoe fanjakana mandroso zay ve no atao hoe firenena mandroso zay ve no ataontsika hoe fianakaviana anankiray sabatra tsy zanyka amiko démagogie politique zany ary rebirebenao anatin'izany adevitra politique zany mivoaka malagasy raha mitsangana le gouvernement état en faillite tsy manambola ny fanjakana malagasy anao inona lay ministre na secrétaire d'état BDP tsy mahavita ny inona satria réduit à la baisse 61% ny teti-bolam-panjakana tsy misy afa-tsy ny teti-bolam-panjakana na manam-paikady ohatrany ahoana ianao efa tsy nono ny olo-pirenena teny raha mba misy engouement ndray populaire hoe zay tena resy lahatra amin'ny vina sy ny programme ny président io dia anao zay fomba rehetrarehetra zay any amina organisation villageoise na zao na zao ampandroso ny tanàna sy ny fokotany misy anay mbola mba zavatra fa ianao sady tsy nono ny olona teny ianao tsy atokisa ny mpamatsy vola ianao tsy atokisa ny mpiara-pimbonantoka Madagasikara dia ianao andeha hiteny hoe zao ndray ny programme antsika eo anatin'ny 5 taona mandroso Madagasikara tsy mitombona herianja ahoana moa ny ilazanao hoe tsy noho ny olona teny ny fitondrana ankehitriny tsy noho ny olona teny satria zay no antony conditionné ny olona ianao jirama dia efa conditionné ny olona ianao tsy afaka miteny ianao fa tsy maintsy izy mametraka ny directeur général ny jirama réforme efa fantatra fa zay le hoe tenen'ny marina ny olo-pirenena efa fantatra fa tsy maintsy misy délestage tsy maintsy misy ary tsy maintsy iainana ny délestage raha anarina ny jirama efa fantatra fa tsy maintsy misy ny fahatapahan-drano raha anarina ny jirama fa lay mpitondra fanjakana milaza fa milamina zao rehetrarehetra dikan'izany tsy misy zavatra atao eto Madagasikara tsy misy surprise zany eto tsy misy miracle zany eto Madagasikara
fa tsy maintsy manaraka an'izany dingana rehetra zany tsika raha anarina ny firenena manao démagogie ny olona miteny fa kopahako dia milamina ny toedraraha tsia zao raha tsy oelona voatratra ny surprise zao izy voatratra ny surprise ay ve tsy arakilainambarako sy ny teneniko tamin'ny 5 taona lasa ny toedra raha misy fa etao fahity tsy manam-bola amin'ny fanjakana sahirana amin'ny fanjakana malagasy mazava loatra raha akariny 5 isan-tsato ny irsa mazava loatra raha mbola akariny ny impôt maro samihafa ifehezan'ny mpandraraha eto Madagasikara dia izay le tsy maintsy misy fipoahana amin'ny farany satria tsy ho zakany olom-pirenena intsony ny tatahoetra alohany amin'ny fanjakana tatahoketra dao lena zany mitatao zay manko ny hevitry ny fototeny malagasy zany amin'ny resaka hetra mitatahoetra tatoaviny zany lanjainy ny olom-pirenena tsirairay avy zany na mividy hira izy na mividy iny izy zay nkela izy ery anja raha mianao ohatra zany safady dia ny zavatra tsapa aloha zany ao anatin'izay ho an'Andriamatoky Maxime Maraleseno zany karazany ohatrany hoe tsy misy azo antenaina mihitsy ve zany le fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao ka raha tsy azo antenaina izy zany dia anahoana zany ny fiainan'le vahoaka malagasy eto mantsy izao misy gazety vahiny gazety sinoa marimarina kokoa milaza hoe Madagasikara dia mila vola hatramin'ny 5.4 miliara dolara hatramin'ny taona 2024 raha tia hanodina tsara araka ny tokony ho izy ny fiainam-pirenena zany sy ny toe-karena fa teneniny hoe ny 3.7 miliara dolara amin'ny vola io dia tsy maintsy andrasantsika ny ivelany zany hoe amin'ireo bailleur sy ny sisa ny tatitra izay mbola hitazana tao anatin'io gazety io ihany koa nefa dia nilaza hoe 0.8 isanjato ihany ny fahafahan'ny fanjakana mampiditra vola anaty kitapo-bola mpanjakana zany hoe na vola avy any ivelany zany na vola avy ato anatiny zany hoe teo moa nametraka amin'ny mpahay hoe tena misy olona tokony nosoloana tao anatin'io gouvernement io nefa tsy nisoloana eo amin'izay zany le lojika ao anatin'le izy hoe ohatrany ahoana ny filoham-pirenena koa Andriamatoky Maxime mbola laza hoe akoatran'le secrétaire d'état anankiroa efa misy ireo zany satria indray moa vao nitendrena ndray efa niasa teo aloha nanamboatra ny tony téléphérique sy sisy tony dia hoe mbola isy ny secrétaire d'état ho tendrena fa mbola ho jerena miadana zany hoe iza ny olona hopetraka amin'izy vola ahoana ihany koa ny mbola ho ampiasaina amin'izany nefa ny ministère efa misy ireo aza na ena ny vola arak'izay nambaranao to zany bon enao moa miteny hoe tsisy azo antenaina tena tsy misy azo antenaina ka tsy misy azo antenaina ary tsy misy zavatra vaovao zany fa io ange ny atao hoe fampandrosoana dia miainga amina vina programa fa tsy maintsy miainga amina paikady mitombona eo ange le mahatonga atsika manao pilotage à vue eny an-dalana no mitetika ny fanjakana ka fanjakana mitetika eny an-dalana zany dia mazava loatra fa tratra ny surprise foana dia izay mahatonga zany tena manamafy tsy misy azo antenaina amin'ny mpitondra fanjakana misy amin'izao fotoana izao fa tsy maintsy mikaroka vahaolantsika dia ny afahantsika miresaka ara-politika izay le dinika miresaka ara-politika fa io tsy maintsy makany amin'ny fifandonana io mbola tsy mbola diso tamin'ny famakafakana nataoko erianja tonga any amin'ny fifandonana ara-politika io ary sanatriny zany mampifandrafiny samy malagasy io amiko zany dia zao ninina eritreretin'izao fanjakana zao rehefa mbola tsy mahavita mahazaka tena amin'ny fanjakana malagasy mampiodina ny administration publique any azy tsika nge mbola metetra ny amin'ny velany na dia ny karaha mampiasa mpanjakana aza io ny faika tsika nge mbola aide budgétaire nge mbola miankina amin'ny mpamatsy vola mahazatra tsika dikan'izany fanjakana tsy manana programme fanjakana tsy manana stratégie fanjakana tsy manana orientation hoe ahoana ny voahantsika eo anatin'izao olan'izao zay le fototr'olana mahatonga atsika miresaka amin'ny hoe tsy misy afa-tsy ny dinika politika no afahantsika mamahany zao olana ara-politika eto amin'ny firenena zao ka raha io fanjakana io dia fanjakana tsy hanao afa-tsy zay hitazomany ainy fotsiny mandritry ny 5 taona zay io manao zay hitazomany ainy io mandritry ny 5 taona fa tsy todika mandeha makany amin'ny tombontsoa ny olo-pirenena maro anisy zany
ny zavamisy ny mpiara-pimbonantoka amintsika no miteny hoe 5 milliards de dollars no fahatsika miaina sy mampandroso an'ity fiainam-pirenentsika ty fa ny marina dia zao ny fanjakana no tokony mampiseho ny amin'ny hoe ity ny tena andrasana amin'ny mpiara-pimbonantoka Madagasikara ahafahana miala ao anatin'izao fanitrano zao fa le fanjakana nge tsy manao zany le mifanohatra amin'izany zany ny mpamatsy vola iraisam-pirenena indray no miteny ny conditionné azy hoe zao no ataonareo zany hoe iza no mitondra mpamatsy vola ve no mitondra sa le fanjakana ny may mandresy lahatra ny mpamatsy vola hoe zao milliard de dollars ny ilainay ao anatin'ny 5 taona zay ange ny tokony lojika fa matoa zany fanjakana tsy mahavita mandresy lahatra ny mpiara-pimbonantoka aminy dia mazava loatra fa fanjakana tsy mahomby zany zay le analyse hoe c'est un gouvernement défaillant gouvernement défaillant nefa tsy hay Christian mbola tendrenao indray o premier ministre dikan'izany hoe tsy te hiala mihitsy ianao zany ao anatiny zao olana zao fa mapetipety anao zany io toetra raha misy io mapetipety endry zareo io zava-misy io zay mampahantra ny olo-pirenena malagasy mapetipety azy zany dia anjaran'ny olo-pirenena zany mieritreritra hoe tena hampandroso ao Madagasikara sy ny olo-pirenena ao amin'ny marina ve ny fanjakana misy amin'izao fotoana zao fa mety aminy io na fahity aza le eta na tsy mandroso ara le Madagasikara na gouvernement fiovaino na gouvernement mety aminy re tompokoa mety amin'Andriamatora Joelina sy manodidina azy io fa tsy mety amintsika olo-pirenena tsirairay satria tsika ny miaina ao anatin'ilay fahantrano dia zay le dialogue politique resahana eto herianja amin'ny hoe kosa za aloha amin'ny panneau politique sy amin'ny mampitarika politique dia amiko tsy sahaza an'izao kosa malagasy tsy sahaza an'izao toejava-misy zao malagasy ka ampahantrano ny mpitondra ampahantrana mihitsy isika raha ny toejava-misy eto Madagasikara raha ny ranomasina raha ny hafanana raha ny orana raha ny tany azo volena raha ny arena ankibon'ny tany tsy sahaza an'izao malagasy 30 tapitrisy manaiky ny filoham-pirenena fa mahantra Madagasikara isan'ny nambarana zay teny avoloha fa nilaza kosa izy hoe iza no menatsiny ny fitondrana ankehitriny zany fitondrana teo aloha zay loha anankiray zany zay ao anatin'izay ihany koa gouvernemanta tena hoe napetraka hoe tena teknisianiny reto hoe hitondra vahaolana mbola miteny ve ianao zany hoe tsy tafavoakana dia hoe teknisianina raha le gouvernement eny io zany 50 isanjato teo tsy niova fa ny teo aloha ihany no verina 50 isanjato eo vaovao amiko zany na hoe mpitondra manana vina sy programme zany tsisy zava-baovao nge ao anatin'ny efataona nge azo atao tsara manarina firenena fa naninona raha tsy niarina le firenena hatramin'ny 7 dia miteny venao fa tsy ianao ny tompon'andraikitra atao anatin'izany tena tompon'andraikitra atao anatin'ny fandravana ny fanonganam-panjakana tamin'ny 7 Andriamatora Joelina tompon'andraikitra izy raha ny andry ianao dia fifidianana 24 zay ny fifidianana demokratika 24 fa ianao angena andray anjara atao anatin'ilay fanonganam-panjakana dia avy eo ianao nitondra dia nisy fanarenana nataon'Andriamatoa Rajaonarompiana nataony elanelany tao ninona ny statistika foana no miresaka taiza ny arikarena fobe tamin'ny tondrana Andriamatoa Rajaonarompiana dia aiza ny arikarena fobe iaina atsika amin'izao fotoana zao taiza ny fahefa-mividin'ny olona tamin'izany vanim-potoana zany dia aiza nandray anjara be dia be tao anatin'ny faharavan'ilay fanjakana malagasy sy lay fahantrany ny olo-pirenena ny mpitondra amin'izao fotoana zao ninona horesahana Andriamatora Joelina zay moa aminay mpitondra amin'ny tanily io dia dikan'izay zany tsy ianao mihitsy no ndeha hiteniny amin'ny hoe nandray anjara avokoa ny rehetra fa ianao anisany nandray anjara betsaka tamin'ny fampitehin'ilay firenena betsaka ny fandraisana anjara nataonao amin'ilay farahavan'ny fiainam-pirenena meko exemple ianao firy ny volamena naondrana tao anatin'izay fitotoana zay firy ny arena ankibon'ny tany naondrana ary inona ny fiaraha-miombonantoka tamin'ny Madagasikara ka ny réussi io ianao fa midébloqué 7 milliards de dollars na midébloqué 10 milliards de dollars ho amin'izany fampandrosoana ny firenena tsy misy mialatsiny fa tsy misy ny AFD miala ao anatin'ny fiaraha-miombonantoka amin'ny Madagasikara ny Union européenne anisany namatsy vola be dia be Madagasikara amin'ny fanarenana ny lalana inona
tsy vitanao koa reny no négocie tamin'izany fiaraha-miombona antoko zany ka mba havita ny RN7 na havita ny RN4 na havita ny RN2 dia zao indray ianao manao démagogie politique eny amin'le aza matoatra anao fa ao anatin'ny didimy taona ity dia miarina ao anatin'ny 40 jours nefa ianao tsy mahavita manangana gouvernement tsy mamaika ny anangana gouvernement fina ampandroso ve dia tsy hamaika ny anangana gouvernement tsy manana politique ianao tena mazavany amin'ny hoe ty gouvernement ty manomboka eto dia zao ny fomba ampandehanana azy ary ty moyen politique des moyens zany inona zany no ataon'ireo milalao tanan'ireo mandritry ny ity mandaha manaraka ty ireo gouvernement dia ireo indray no tenenao rehefa hoe tsy mahomby tsy efa mba tsara ve ny fihetsiky ny filoha-pirenena nanome baiko an'ireo le gouvernement tany vaovao reo zany teny avoloha hoe aka misy le izy dia ozy izy hoe ny zoma dia tsy maintsy vita daholo ny famindram-pitantanana sabotsynareo dia efa midiny ny fotony tsy mila mijanojano nato bro fa tonga dia miasa izay tsara mihitsy zany le afatry ny filoha-pirenena tam'le ministra zany hoe zany hoe tonga dia miasa fa maika niady amin'ny fahantrano ohatrany tonga dia hoe naneo le filoha hoe tena en état de détresse mihitsy zany hoe tena hoe maika tena hoe tena tsy maintsy satria tena lara-pahamehana amehana maika le ady amin'ny fahantrano maika ny sosialim-bahoaka ary natsapa izy fa nanome baiko izay baikon'izay ve tsy manantena ve ianao hoe mba anaraka an'izay sy anome tombony na ame vokatra ho an'ilay filoha zany ohatra ny maniraka azy sy ho an'lay vahoaka zany reo le gouvernement reo tsy zava-baovao a zany raha nytatana ny tanan'Antananarivo Andriamatoratsy toy sisy hoe zao dia zao tsy maintsy raisitsika ndraikitra ny manala ny fako manteto Antananarivo sisy ataotsika ny mampandrosona tany inona ny résultat raha nandray ny tateza mihitsy Andriamatoratsy toy sisy hoe tsy maintsy arenina ny herinaratra arenina zao 5 taona ihany inona ny résultat raha nandray ny fitantanana 2018 Andriamatoratsy la vonony zao rehetrarehetra inona ny résultat ity indray ty le mandat forcine ty io ngeny atao hoe mandat forcine forcena ny hafiloha azy ao anatin'io fanjakana amin'ny tanily io ao anatina fraude hold-up électoral dia inona no eritreretinao ho résultat io nge tsy singa anankiray hoe manendry ministre ianao dia tia mission impossible rehefa tsy misy ny stratégie tsy misy ny moyen humain tsy misy moyen matériel impossible zany mission zany ninona ny rahanao amin'ny gouvernement io impossible zany aleo tsy mifampatoreto hoe apatorio indray ny vahoaka malagasy tsy zany fa ny zavatra misy dia tsotra ny possible dia manana vision anao misy programme anao ary ty ny moyen ahafahanao manatanteraka azy zay ny amiko ny possible dikan'izany hoe rehefa tsy vitanao ny nanarina ny RN2 tao anatin'ny 5 taona dia teknisianina koa no miresaka aminao sarotra aminao ny manarina ny RN2 ao anatin'ny 5 taona manaraka satria mitombo ny fahavoazana mitombo ny teti-bola laniny ianao nefa tsy mahandrara ianao nefa tsy miresaka ianao nefa tsy manatona ianao tsy atokisan'ny olona ianao miady aman'olona miady amin'ny Union européenne ianao noho ny ingérence zany angeny olany zany rehetra zany ny fototry ny olana politique eto Madagasikara zay le crise zay nge ranja le crise politique eto Madagasikara dikan'izany tsy misy azo antenaina aminao ao anatin'ny ty mandahanao eritreretinao ho vitainy ity ny olana amin'io aza dia bis repetita 7 taona miditra amin'ny 9 taona tsika zao inona ny hitranga amin'ny herintaona rehefa tsy mandray fanapahan-kevitra ara-politika tsika ny amin'ny hoe tsy misy afa-tsy mifamahana ny olana miaraka dia antsoy ny mpanao politika dia midinika dia miady hevitra ny amin'ny famahana ny fototrolana fa ny fototrolana eto dia fitantanana ara-politika mauvaise gouvernance politique ka raha mieritreritra ny andeha solo Andriamatoratsy amanja ny olan'izany dia mitovy amin'Andriamatoa miarikaravalmanana bis repetita miongana teo amin'ny fanjakana dia mitovy amin'Andriamatoa dideratsiraka miongana eo amin'ny fanjakana mitovy amin'Andriamatoa tompokla professeur Zafelbela miongana eo amin'ny fanjakana rehefa tsy mbola mieritreritra ny mpitondra
fa misy olom-pirenena manana ny heviny, misy mpanao politika manana ny heviny, ary ny hevitra iombonana no ahafahana mamoaka Madagasikara ao anatin'izao fototr'olan'izao erianja dia mialatsiny fa tsy misy zava-baovao eto mifierina amin'izany olan'ny 91, 96, 2002, ny 2009 zany isika ary ny 2017 farany teo crise politique koa iny nahazo an'Andriamatoa Rajoelina Mampianina tsy maintsy niditra tao anatina fifanarahana politika nahatonga an'Andriamatoa Tsay Christian ho prime ministre dia amiko zany tsy misy zava-baovao zany eto fa ny fandraisana makalesona amiko ny zava-dehibe ka raha mbola miziriziry fa hoe mety io miroso io mandeha araka ny tokony izy io milamy mizahay dia hitatsika nytoyany fa amiko aloha zany en tant que analyste en tant que chroniqueur politique sy mpanao politique mandinika ny toetra raha amin'izao fotoana izao tsy ela dia mandeha makany amin'ny fifandonana tsika ary rehefa tonga any amin'ny fifandonana rehefa mifoha amin'ny torimaso ny voaka malagasy io dia bis repetita exile indray ve Rajoelina exile indray ve Tsay Christian en exile indray ve ny mpitondra misy amin'izao fotoana zay ve mendrika antsika malagasy amiko tsy zany kosa mendrika antsika malagasy miala ao anatin'ny fahantrana amin'izao tsika miteny izao fa kosa ny olana ara-politika dia tsy maintsy vahaolana ara-politika no mamahazy erianza. Inona mety hoe mampatonga an'ilay hoe fitondram-panjakana tsy mihaino an'izany antsoantsony fanoerana izany ao anatin'ilay izy zay mihitsy ilay izy tena hoe tao anatin'ny fotoana maromaro izay nanaovan'ny fanoerana antsoantso amin'ny resaka dialogue io tena tsy nenononareo satria tsy professionnel en politique ny mpitondra ohatr'izay ny nahazo an'Andriamatoa Marc-Ravalomanana tsy professionnel en politique tsy professionnel en politique Andriamatoa Rajoelina dia mazava loatra raha tsy mahay miaino an'izany antso ny mpanao politika izany fa stratège izy ozy raha stratège iazona ny fahefana zay maha stratège azy hatreto fa raha stratège ho amin'ny fampandrosoana any Madagasikara sy ny pirenena négatif zao tsika miteny zao tsisy tsy malala négatif zany fa stratège izy amin'ny fanamafisana amin'ny fahefany amin'ny alalany io jado nataony io amin'ny alalan'ny fampiasam-bola ho amin'ny miaramila amin'ny alalan'ny fampiasam-bola ho amin'izay tsy mitovy hevitra aminy dia vidiny dia lasa rombidimapolo manohana fanjakana solom-bavambahoaka zany zay maha stratège azy fa raha stratège amina hoe fampandrosoana amin'ny Madagasikara négatif ny résultat ny hatreto satria mahantra miaina ao anatin'ny 5.valopolo isanjaton'ny malagasy dia miaina en dessous du seuil de la pauvreté maneran-tany dikan'izany mahantra lalina tsika fa diranovana amin'ny fahantrany malagasy amin'izao tsika miteny izao dia tsy stratège izy raha izay lafin'izay no resahantsika erianja fa amiko zany dia zay itsika izao nge ao anatin'ny vanim-potoana tsy maintsy ivoahantsika ao anatin'ny fahasairanana lalina fa ny zavatra mitranga zany dia zao hoe io nge nanongotsongona amin'ny maty ny taotry ny andevimbelona iny tena obolan'ny malagasy mitombona iny tena mitombo hoe ny anongotsongona amin'ny maty dia ny taotry ny andevimbelona ka ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia efa tena miaino ao anatina fahafatesana lalina isika amin'ny lafin'ny fitantanana dikan'izay dia zahay raha miteny an'izany dia manongotsongony amin'ny hoe tandremo tsy hiverina amin'ny lesoka tsy hiverina amin'ny fahavoazana efa niaina ny mpitondra tsy miaino teto amin'ity firenena ity tsy naino andrena tsy naino ange Marc-Ravalomanana dia izy voiny nga niaino Andriamatoa Ideratsika iny izy voiny tsy professeur Zafy tsy naino dia iny izy voiny Andriamatoa Rajoelina Mampianina tsy miaino dia iny izy voiny dia aza miaino dia hitatsika nytoyany amiko zany ny atao hoe politique professionnel dia mahay miaino ny hafa ary ny démocratie dia ny fiainona ny vitsanisa ny tena atao hoe démocratie ho an'ny Amerikanina dia zany anatra tany États-Unis dia ny fiainona ny vitsanisa ny tena atao hoe démocratie dikan'izay zany enoy tompoko ny vitsanisa mba hahafahantsika miala ao anatin'izao problème politique eto Madagasikara fa raha mahay miaino ny vitsanisa dia afaka miala amin'izao tsika ny amin'ny mandat manaraka aza mieritreritra ny amin'ny hanova constitution dia eritreritra ho troisième mandat no quatrième mandat tsy misy manaiky an'izany tsony eto erianja
fa io ny lalam-pandrenana lany ianao dia io lalam-pandrenana io zany nivoahanao io aloha azava ary malagasy maharitra n'izany fery rehetra zany mandafara ty maharitra io no mandafara no an'Andriamantoa Rajoelina aloha azava amin'ny vahoaka malagasy zany fa tsy misy izy nametraka an'io teo dia izy zany no manaja an'io hatramin'ny farany amiko zay ny toetra raha politika fanambarany raha teo zany hoe manaja ny demokrasia sy ny lalam-pandrenana izy fa iverina kely amin'ilay resaka fifidianana ko Andriamatoa Guy Maxime Ralaiseheno fifidianana be ny tanàna isan'ny no moa teny hoe ahina ny fifandonana ara-politika fa niterahina hiteraka fifandonana ara-politika ity fifidianana be ny tanàna hitranga eto Antananarivo ity amin'izao fotoana izao indrindrindra na henoina fa hoe hilatsaka fidiana be ny tanàna Andriamatoa Marc Ravalomanana izany eo zany manahy ny olona hoe fampandrosoana ve sa valifaty politika no mampatonga n'Andriamatoa Marc Ravalomanana hilatsaka ao anatin'izay fifidianana be ny tanàna izay ny gazety moa androany laza hoe ny ankilany ny vovonana kolektifa malagasy mety azo antoka zany fa tsy androtsaka candidat be ny tanàna aloha raha ny voalazan'ny gazety tamin'ity androany ity mbola vonolazain'ny gazety aloha zay zany afa tsy mbola misy hoe fanambarana ofisialy moa zany hoe nataony zareo makasika an'izay fa anymesehatra zany any Marc Ravalomanana sy fanjivony eo amiko zany tadidinao angamba tamin'ny fandarantsika farany teto resahako na hoe cinéma ve sa tena izy ty raharaha ny firaisankina sy ny mpitondra amin'izao fotoana izao ty amiko zany rehefa naheno n'ilay hoe azaka tianareo businessiko zay anisan'ny fomba fiteniny Andriamatoa Marc Ravalomanana dia manany amin'ny iverenany tranga tamin'ny fifidianana be ny tanàna tamin'ny 2014 Marc Ravalomanana tamin'ny vanim-potoana farany vao tsy candidat tamin'ny 2014 vanim-potoana farany izy vao nandrotsaka ny rina ho be ny tanàna candidat be ny tanàna Antananarivo dia za zany manahy amin'izany lalao maloto politika zany eto Antananarivo renivohitra fa Marc Ravalomanana amiko tsy manao politika intsony tsy manao politika intsony Marc Ravalomanana tena sako miteny izany mety ho tezitra amiko ny mpanohana azy fa zany ny zava-misy tsy manao politika izany intsony Andriamatoa Marc Ravalomanana fa Andriamatoa Marc Ravalomanana no fahitako azy dia miara milalao amin'izao toetra zava-misy eto amin'ny firenena zao dia tsy ho candidat zany Andriamatoa Marc Ravalomanana raha io rythme io fa annonceny effet d'annonce izy annonceny dia mitremble ny ary amin'ny ilany dia mandeha ny travail mandeha ny complicité dia amin'ny fotoana farany olona hafa indray no arosiny firaisankina zany minoa ianao fa tsy zay ny zavatra misy io satria zao za dia anisany ataoko hoe resy lahatra tamin'Andriamatoa Marc Ravalomanana tamin'ny taona 2000 770 fonizy candidat 770 fonizy candidat be ny tanàna Antananarivo fantatro ny fomba fiasany tamin'ny fotoana zany narahako ny dingana nalehany sy ny sisa fantatro be ny tanàna koa tao anatin'izany vanim-potoana zany be ny tanàna tao amin'ny commune Karobato hitako tsara zany rehetra zany rehefa tonga ny crise politique ndraiky amin'ny 2020 sy 2021 dia anisany nanangana ny fandarana anankiray izay nanana ny lazany teto amin'ny firenena ary tena nandray anjarany amin'ny hoe ahoana ary ny afahantsika manohitra amin'izao mpitondra tsy mahomby zao dia nandray anjara ary miresaka ary mifanakalo hevitra amin'Andriamatoa Marc Ravalomanana nandritra vanim-potoana lava hoe ahoana inona no atao fa amiko tsy resy lahatra intsony Andriamatoa Marc Ravalomanana tena hitondra ny tanjaky ny fanoherana anohitra n'izao toetra-zava-misy eto amin'ny firenena izao za vavolombelona masaha miteny amin'izany ary mizara amin'izany zay mahatonga ny fanoherana zay mahatonga ny fanoherana sadasady hita hoe inona ny andraisana azy zany no mahatonga ny fanoherana sadasady io tsy hita ny andraisana azy miroso mihemitra amiko tsy zany ny fanoherana ary zay sisa rehefa namoaka an'io teny io Andriamatoa Marc Ravalomanana tantarainy ny namana mpanohana azy ny amin'ny hoe azaka tianareo business koa
dia mazava loatra zany fa tena business n'Andriamanitra Madagaravalomanana zany io raharam-pifidianana natao io dia tsika olo-pirenena zany mila mandinga sy mieritreritra manoloana an'izany ary zay ny asaiko mahitsy miteny fa zany tompoko ny zava-misy ka anjaratsika no mandinga sy mieritreritra ny amin'le inona zany ny ho avy n'ity firenena ity amiko zany a ny olo-pirenena tsirairay avy mihitsy no mila manova fomba fijery sy dingana ho atao raha amin'ny analyse politika dia amin'ny limitiny reo na ny TGV na ny firaisan-kina ny tim zany amina limity reo resaka fanatisme sisa tiako Marikaravalomanana dia toanako tiako zay sisa fa raha lay tena hoe fahavonona ny olo-pirenena hitondra ny anjara borikiny ho amin'ny fitiavana an'ilay programme na lay vision tena purement politique tena le hoe purement politique tena hoe io olona io dia mety aminay resy lahatra zay a tia programme fa lasa fanatisme lasa fanatisme sisa dia amin'ny limitiny reo dikan'izay zany iza no afaka mivoaka ao anatin'izay limitiny na mpitondra na ny pseudo fanoerana ho zay ariko zay filazako azy matetika hoe pseudo fanoerana ary tsy ombaombako tsy salasalako no miteny an'izany satria tena vavolombelona zany a sady mamitaka angeny ato an-daniny mamitaka ny ato ankilany dia io koa ny tsy miankina dia mamitaka olo-pirenena koa dia ahoana ny alana ao anatin'izay ny alana ao anatin'izay tompokoa dia isika rehetra miara-mandinika lalany amin'ny hoe inona zany ny ho avy n'ity firenena ity ka raha miresaka ianao zany ny candidature n'Antananarivo dia tsy vaovao amiko iny effet d'annonce atao Marikaravalomanana iny tena ataony iny fa fotoana farany izy hiala izy tsy hanao an'iny izy fa misy olona indray ao arosiny ho jono sanatriny zany ho apa sanatriny zany ao anatin'io fifidianana ho be ny tanàna io miresaka olona tsika eto fa miresaka an'ilay toejava-misy zany dia ataoko mahitsy ohatr' zany ny toetra raha amsinao nandray fa nona le hoe fanoerana tsy manana olona ho atolotra misy ndray hoe olona moa zany hoe ohatrany hoe manetsiketsika olona hafa mihitsy izy ho atolotra na mpitondra na ny fanoerana samy tsy manana olona atolotra fa lay vaky jery ny toetra raha misy amin'izao fotoana zao zany dia ny hoe iza ny mety mba handresy lahatra ny vahoaka n'Antananarivo andraisany anjara amin'ilay fifidianana dia amiko zany raha ny an-danina ny ankilany efa teo ange nitiako Madagasikara tamin'ny andro ny Ramatoa Ravalomanana fa raha tena nieritreritra Antananarivo raha resahana dia anisany ataoko hoe manana statut particulier ary manana ny arena rehetra afahana mampandroso ny tanàna n'Antananarivo tanàna n'Antananarivo dia afaka mizaka tena tsy miantehitra mpitondra fanjakana fa tena hoe ny ressource misy ao aminy dia azo ny exploitena ampandroso azy ary izy manana statut particulier afaka miresaka sy mifampiraharaha amin'ny mpiara-piombonanjoka amin'ny lafiny fampandrosona n'Antananarivo fa izay ve ny zavatra misy tsy zay ny zavatra misy efa teo laloha Ravalomanana dia efa teo ny TGV Nainandretsitaina moa zany lasa ministre zay amiko hoe ahoana mahalojika n'Andriamatoa Nainandretsitaina ho ministre ny décentralisation sy ny intérieur kanefa izy tsy nahomby tao amin'ny fitantanana ny tanàna Antananarivo io problème ny fako problème ny etra problème fanangonan-ketra problème SMGD aby izay raha tsy diso zany rehetra ny ahoana ny trosa tao amin'ny knapy sa ahoana tosa zany rehetra zany zany problème n'Andriamatoa Nainandretsitaina nefa izy lasa ministre avy ataontsika teratera ohatr' zany ny resaka amiko zany dia zay zany ny reflet an'ilay mpitondra sy ilay fanoerana pseudo dia iza no afaka mitsofoka anelan'elan'izay raha fifidianana madio fa ny fifidianana efa rahantsika malala fa fifidianana vohomana ho amin'ny alabato dia rehefa fifidianana vohomana amin'ny alabato dia aza menimenina zay nge nitrandraisanay anjara iranja tsy tokony menimenina ny fanoerana pseudo rehefa nandray anjara tao anatin'izy tena misy alabato aza menimenina fa nandray anjara fa rehefa nandray anjara dia tsy manana droit menimenina fa melohan'ilay fandraisana anjara dia nametraka mazavana amin'ny hoe amboary ny loi électorale ataovy kody amboary ny
mpitsara ny fifidianany HCC fitsanganavy momba ny lalam-pandriana jereo akaiky ny momba nysy mpifidianana jereo akaiky ny olana mpitsony fanomanana ny fifidianana ahoanany lehibe mifokotany sy ady hevitra zany ahoanany lalam-pandrianana ady hevitra ara-politika daholo zany ka raha iverenako zany le tanànana Antananarivo Erianitra dia zao hoe cinéma foana io cinéma foana io ary tsy misy afa-tsy zay cinéma zay eto Madagasikara dia victime ny olona mba manana eritreritra collectif victime misy jeune nao mba nieritreritra hoe hitondra développement na Antananarivo dia vesarany zany charge zany avy hatrany dia amina limitiny io dia mazava loatra fa tsy afaka manao analyse na force faiblesse tsony inona ny force tsika atao anatin'ny collectif raha ohatra tsika ka andresy amin'ny marika Ravalomanana amin'ny candidat fifidianana ho ben'ny tanàna azo resena io zany ndray aloha tsy matoky an'izany tsy azo resena io raha ohatra ka ilatsaka ho ben'ny tanàna na Antananarivo tena azo resena amina fomba mazava amina programme mazava amina traikefa politika mazava tena azo resena ka tsy mitombony zany satria amina limitiny eo misy olo-pirenena zany mangina misy olo-pirenena tsy miteny misy olo-pirenena microiser les bras am'izao zava-misy ao misy olo-pirenena am'izao tsika miteny zao na mpiasa mpanjakana izy na mpiasa tsy miankina izy na manana ny toerany maizy azy izy mangina samy mitazana zany raha vita no mikitika sy manahitra zany hoe kitihana ny ambopony ny olo-pirenena hoe mifoazy fa io adina Andriamatoa Marika Ravalomanana sy Andry Rajoelina io raha mbola io no eto Madagasikara tsy mifarana zao problème politique atsika zao zay zany le adevitra izy mianaka io rahany izy mianaka io dia zay zany ny adevitra politika am'izao fotoana zao kosa zaky maksimalalaiseny ve tanora manana programme manana vina manana ny olona manaraka dia anaradreny ranony zany toetra raha zany tsy mety zany rianja ary zay no hitsanganana sy hijoroana am'izao tsika miteny zao ary efa mijoro foana za anisany zay le niteneniko anao zay hoe par expérience nanoana marika fa zany anisany masamanitsy anindanga iny hoe tsy zany misy efa diso zany paikady zany fa zao misy fialaninona zany tamin'izany fotoana zany lany ny fotoanantsika isaorana be deaibe nao Andriamatoa Guy Maxime Ralaiseny national ny cellule de crise diovy Madagasikara nanaiko vahiny teny indray tamin'ity androany ity fomba fijery no zarainao moa zay fomba fijery samihafa tamin'ny teboka maro samihafa izay mahakasika ny fiainam-pirenena kasitrana be anao ary mino fa mbola ao avy ny fotoana andraisana anao fantelo indray any orina any eto amin'ity fandaharana ity zana koa manova isan'andro ny olona saina amin'ny karazany maro samihafa dia amin'izay koa mba mivelatra ny fijereny olo-pirenena zay hoe fiainam-pirenena zay amin'ny alalana fomba fijery ny mpanao politika na mpandika fiainam-pirenena vahiny maro samihafa izay isany ny fandaharana kasitrana makasitraka indrindra Riandra ary mametraka ny veloma ho antsika rehetra nanaraka amin'ny fandarana ny alalanareo ahatra amin'izay mahitsy ao anatin'ny fitenenana dia ialatsindra ohatra ka mety misy ny tafitoana ao anatin'izany fa kosa ny raharam-pirenena dia raharahan'ny olo-pirenena raharahan'ny fiainana ara-politika dia tsika zany tsy mahazo milefitra manana ny rariny fa tsy maintsy mahitsy ao anatin'izay erianja dia mametraka mandram-piona zava-misy eto amin'ny firenena raha teo moa no resahana ka dia izay hatrany no hitondrantsika ny ataontsika hoe ny ligne atao anatin'ity fandaharana zo iteny ity izahantsika ihany koa nitondra fanatsarana tsy hoela atao anatin'ny fandaharana zo iteny fa dia manasantsika anaraka ny zo iteny foana rehefa ao aorian'ny fotoana ny fampahalalam-baovao tahaka izao mametraka mandram-pitafa to klasy eto